ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faliana rehefa no era-panatsika mianakavy tratra ity sabotsy fa faran'ny herinandro ity sabotsy fa 2 Desambra ny mofinaina voalahatra ho antsika dia ny boky faharoan'ny mpanjaka toko 820 andininy fahavalo ka hatramin'ny 820. Mpanjaka faharoa toko 820 andininy fahavalo ka hatramin'ny andininy 820 rakitsika aminaran'izay soa. Dia niverina Rabisakeka nakany Libna izay nataon'ny mpanjaka ny Asiria faherany tamin'izay satria efa reny fa niala tany Lakisy ny mpanjaka. Ary noho ny reny Sankeriba amin'ny tiraka mpanjaka ny Etiopia nanao hoe indro avy ady aminao izy dia naniraka olona indray ho any amin'ny Ezekia izy nanao hoe izao no lazainareo amin'ny Ezekia mpanjaka ny Joda aza mety ho fitahin'Andriamanitra ao izay itokinao ianao hoe Jerosalema tsy atolotra eo an-tanan'ny mpanjaka ny Asiria. Indro ianao efa nandray izay nataon'ny mpanjaka ny Asiria tamin'ny tany rehetra dia nandravahany azy ka ianao kosa va no voavitra voafonjy moa nahavonjy azy fa ireo andriamanitry ny firenena noravahan'ny razako dia Gozana sy Arana sy Razefa ary ny taranaka Edena izay tao Telasara aiza ny mpanjaka ny Amata sy ny mpanjaka ny Arpada ary ny mpanjaka ny tanànany Sefarvaima sy Enar Iva dia niraisiny Ezekia tamin'ny tanany iraka ny taratasika novakiny dia niakatra nakao hatramin'i Jehovah izy ka namelatra iny teo anatrehan'i Jehovah. Ary Ezekia nivavaka teo anatrehan'i Jehovah nanao hoe ry Jehovah Andriamanitry ny Israely izay mipetraka amin'ny kerobima. Ianao dia ianao irery ihany no Andriamanitry ny fanjakana rehetra ambonin'ny tany fa ianao no nanao ny lanitra sy ny tany. Atonga ilany ny sofinao Jehovah ka mihaino, airato ny masonao Jehovah ka mijery ary mandrenesa ny tenin'ny Sankeriba izay nampitondrainy hiaika an'Andriamanitra velona. Jehovah marina ihany tokoa fa ireo mpanjaka ny Asiria dia efa nandrava ny jentilesa sy ny tany ary efa nanary ny Andriamanitra tao anaty afo satria tsy Andriamanitra ire fa asan'ny tanan'olona ihany dia azo sy vato ka dia azo ny simbana fa ankehitriny Jehovah Andriamanitra taraina aminao ao. Vonjeo zahay amin'ny tanany mba ahafantaran'ny fanjakana rehetra ambonin'ny tany fa ianao dia ianao irery ihany Jehovah no Andriamanitra. Ray masonao manao masinana amin'ny fahamarinana teninao ny fahamarinana. Amen. Efa tao anatin'ny antsarotra ny fanjakan'ny Joda amin'ity mpanjaka faharoa toko 820 ity manoloana ny Sankeriba mpanjaka ny Asiria. Efa rava ny fanjakana avaratra ary dia ny fanjakana atsimo sisa ity izay etraketrahany Sankeriba ity. Ary dia ao anatin'izao vanim-potoana sarotra izao ao anatin'ny tantaran'ny zanak'Israely zany dia niantoraka tamin'Andriamanitra Ezekia. Ny zavatra antranga dia tonga Ezekia nitaraina atao tranon'Andriamanitra noho ny antony inona moa. Sankeriba dia mpanjaka maherisetra ny rehare fanjakany Asiria zany, ny rehare fatratra, ny tompiteny fatratra ary niezaka arak'izay tratry ny heriny handrava ny fanjakan'ny Joda izay nitarihiny Ezekia mpanjaka. Dia mihoatra lavitra no izay herisetra ara-nofo zay nefa no nataon'ny mpanjaka ny Asiria eto na Sankeriba fa tena etraketraka ara-panahy mihitsy izay tenen'ny bokin'ny mpanjaka eto hoe miaika an'Andriamanitra velona, miantsy an'Andriamanitra sanatria ny vava. Hitantsika ao amin'ny toko 820 andininy 820 sy ny 920 tenin'ny Rabisake. Ny hoe Rabisake moa zany dia iraky ny mpanjaka olo manam-boninahitra teo amin'ny Asirianina no tsiny hoe Rabisake. Dia nisy Rabisake zany hoe ohatran'ny hoe jeneraly. Dia
nisy rabisake zay niteny tamin'ny Ezekia tatsika am'diny faharoapolo hoe mitoka 20 ny hoe hoy ianao hoe manana saina sy heriady a ka iza nitokinao ny miodina amiko ianao fa indro ianao matoky tena volotara torotoro de Egipta, zany hoe nampitondray Sankiriba teny zany rabisake le mpitondra tenin'ny Asiry dia niteneny mafy manao hoe aza mahatoky any Egipta, aza mahatoky any Andriamanitrareo fa ny Andriamanitrareo de tsy avonjy ahy, tsy avonjy anareo eo ampelantanako hoy Sankiriba. Sankiriba zany dia tena natoko tena mihitsy ary nihevitra fa ho resiny ary ho azo antoka fa ho potika eo anatrehan'ny Sankiriba fanjakany Joda. Ity taratasy zay nampitondray ity moa zany a dia hitantsika am'diny 12 ny hoe betsaka angereo karazan'Andriamanitra hoy Sankiriba nampitondray ny rabisake zany le taratasy kanefa Andriamanitr'ireo firenena maro na ny tany Arpady io na ny tany Sevarvaim io na tany Eno io na tany Ivy io de zao tsisy naharesy ahy hoy Sankiriba ka maika fa ianareo ny Andriamanitrareo tsy mampatahotra aho Sankiriba mantsy an Jehovah io ary dia ho hitanao ny anaovako ny fanjakany Joda. Zay le votoatiny amin'ny ankapobeny lay afara tonga tany am-poditsofiny Ezekia. Ina no evim-panahy tiany mpanjaka ho takatritsika ry havana raha mamaky ety andiny tsotra masiny tentsika. Ny atao hoe finoana, ny atao hoe vavaka. Rehefa mivavaka tsika de mandrakariva amin'ny vavaka ataotsika dia miandro valim-bavaka tsika. Tsy misy olona tokony hivavaka na hoe mivavaka ka tsy manantena valim-bavaka. Ny vavaka ataotsika nefa indraindray mivaly, indraindray tsy mivaly. Rehefa mivaly le vavaka de valy sika, misaotra an'Andriamanitra, manome voninahitra an'Andriamanitra. Fa rehefa indraiky kosa tsy mivaly le vavaka de indraindray kivy. Mampatsiaro ahy namana fianakaviana kely anankiray zay niandry zanaka dia voateraka kelikely lay zaza de tsy nety ho amin'ny fomba fiteny malagasy azy, tsy azo amin'ny fomba fiteny malagasy azy, tsy nety lay zaza. Ary dia efa tena nandrandraina izy mivady mihitsy lay zaza. Ary dia nampalahelo fa nanjary tohina mafy izy kristianina izy de tohina mafy hono pastera fitiavana ve Andriamanitra de mahay zavatra rehetra izy fa ahoanany dia nteam-padalovana zavatra mafy tahaka zao zay mivavaka zay vao nangataka an'iny zaza iny kanefa de zao lasa ndray lay zaza. Ary nanjary sanatrian'izany aza ohatrany nikomy tamin'Andriamanitra mihitsy za Andriamanitra tezitra aminao satria za nangataka taminao de naninona no sanatria ohatrany ampifilafilainao efa teto ampelantanako efa niraisiko nefa naninona nalainao ndray misy fotoana tsika ry havako mandalo zava-tsarotra tahaka zany hoe misy fotoana lay zavatra angatahana iririna mafy misy fotoana nandray tsy azo tsy tanteraka tsy mahazo valim-bavaka. Ary dia eto any dia Ezekia manoloana ny herin'ny Sankiriba, ny zava-mitranga rehetra manodidina ny Ezekia de zao milaza fa ho resy Ezekia, milaza fa tsisy ninona azony Ezekia atao satria mpanjaka matanjaka, fanjakana matanjaka, miaramila be de be no entin'ny Sankiriba. Sankiriba aza moa de niteny mihitsy omeko soavaly 2,000 ianao raha ohatra ka manana miaramila 2,000 afaka hitaingina an'izany. Amin'ny andininy faefatra amby roapolo amin'ny toko 7 ataonao ahoana no fampiambony komandy ray amin'ny mpanompo ny tompoko na dia izay kely indrindra amin'ny aza zany hoe eo zany ny iraky Sankiriba de miteny tamin'ny Ezekia manao hoe ataonao ahoana na de zay madinika indrindra amin'ny miaramila ny Sankiriba aza de tsy vitanao mandresy azy. Zay ny dika le teny ataonao ahoana no ampiambofo ny komandy iray amin'ny mpanompo ny tompoko, mpanompo Sankiriba na dia zay kely indrindra amin'ny aza.
ary dia teny mahery tahaka zany ny hoe noentiny nanakivy any ezeky andiny fahatelo amby roapolo koa aoka hifaninana ianao sy ny tompoko Matsia ny Sanakeriba zany io mpanjakany Aseria fa omeko soavaly 2,000 ianao raha tainy manana olona hitaingina azy. Zany hoe tena tsy niavina mihitsy ny Ezekia hoe tsy manana olona hitaingina soavaly, tsy manana fahaizana hitaingina soavaly hiady akory. Ary de zavatra mitranga eto zany manoloana Sankeriba dia tsisy fanantenana fa ao anatin'ny zavatsarotra tsisy ninina. De inona no nataony Sankeriba? Inona nataony Ezekia? Zafady, inona nataony Ezekia manoloana zany zavatra rehetraretiny hoe mitranga rehetra de tsy manampy azy mihitsy. Dia noraisin'ny Sankeriba lay taratasy fandrahonana, noraisin'ny Ezekia lay taratasy fandrahonana avy amin'ny Sankeriba, lay taratasy feno fanivaivana nentiny nampitondraina ny Rabisaka menany Ezekia de noraisin'ny Ezekia iny. Ary rehefa noraisiny de nentiny tao an-tranon'Andriamanitra. Noentiny tao an-tranon'Andriamanitra teny velariny teo anatrehan'i Jehova lay taratasy manivaiva, lay taratasy zay manao tsinitsinina ny Jehova sy ny fireneny Joda de nivavaka izy. Ary nitondra ny alahelony ny tebotebony teo anatrehan'Andriamanitra. Ry havako, inona ny hevim-panahy ho isika? Zavatra roa lehibe. Rehefa fantatrao ny fetranao, rehefa fantatrao ny mahaenao anao, fantatrao ny hoe atretsy ny vitako, atretry ny tsy vitako. Andriamanitra fantatsika tsara fa Andriamanitra mandrakariva tsy miasa irery zany. Fantatsika zany. Tsy toetran'Andriamanitra ny miasa irery. Mandrakariva manao fahagagana Andriamanitra, fa manao fahagagana ao anatin'ny fampiasana ny zavaboary, ao anatin'ny fampiasana ny olombelona, ao anatin'ny fampiasana ny asan'ny tanany. Manao fahagagana am'izay Andriamanitra, fa fahagagana mandrakariva iny. Tsy miasa irery Andriamanitra fa mampiasa ny zavaboariny izy, mampiasa ny olombofidiny izy, mampiasa zay maha-Andriamanitra n'Andriamanitra. Fa izao ao anatin' reny zavatra mitranga rehetra reny dia tsara ny ahafantaratsika ny fetratsika. Ary fantatry Sankeriba, fantatry Ezekia tsara ny fetra teo anatrehan'ny Sankeriba. Fantany hoe tsy afaka miady amin'ny Sankeriba izy. Ary izay fahafantaranao ny fetranao, fahafantarantsika ny hoe tsy vitako tsony Andriamanitra, tsy vitako Andriamanitra, dia izay no entiny eo amin'Andriamanitra. Amin'ny fotoana ahatsapatsika ny fahalementsika, amin'ny fotoana hitondrantsika ny fahalementsika, ny fetratsika eo anatrehan'Andriamanitra ny miasan'ny finoana. Raha mbola mieritreritra isika fa mahavahaolana, raha mbola mieritreritra isika fa ny herintsika no ahafahantsika miatrika ny zavatsarotra de zao tsy mbola miasa amin'ny finoana. Fa miasa ny finoana amin'ny fahatsapana hoe tompo de atovy am'izay zay ataonao. Efa nanao zay azonay natao zay. Efa nataonay zay rehetra mety ho fikelezana ainanay. Efa nataonay tam'izay hiatrehanay ny tsy fahasalamana, hiatrehana ny ady sarotra, hiatrehana ny olana isan-karazany de zao velarinay eo anatrehanao. Ty tahaka ny nataony Ezekia, ny velariny teo anatrehan'Andriamanitra lay taratasy, noentiny teo anatrehan'Andriamanitra lay olana. Zava-dehibe ravaka lay hoe mitondra lay izy eo anatrehan'Andriamanitra. Ny velariny entiny teo tamin'ny fomba hita maso mihitsy hoe asehoako anao Andriamanitra ity lay taratasy izay mandrahona anao Andriamanitra. Le afako mahaiza mitondra, midikany hoe mitondra lay taratasy teo anatrehan'Andriamanitra Ezekia de izao nivavaka izy. Nivavaka izy. Le afako zava-dehibe arany hoe rehefa ao anatin'ny zavasarotra isika, ao anatin'ny fahatsapatsika, ny fetratsika de eto amin'Andriamanitra. Eto amin'Andriamanitra. Tsy hoe zay sisa fa zay ny tokony ho izy. Fa ny faharoa, hevim-panahy faharoa de zao ry havako malala. Rehefa mitondra lay olana lay fetranao eo anatrehan'Andriamanitra ianao. Tsy hoe lay olana ihany no entinao anatrehan'Andriamanitra, fa ny tenanao sy ny fetranao. Mora mantsy mitondra lay olana. Fa tsy mahatsiaro mihitsy manao hoe Andriamanitra nge tsy manapetra. Fa entinao koa ny tenanao miaraka am'lay lay olana, lay fahalemena entinao anatrehan'Andriamanitra. Dia ny tohiny de izao,
rehefa noetiny Ezekia teo anatrehan'Andriamanitra de nitaraina ny Ezekia, napetrany tsara ataon'Andriamanitra ny zavatra rehetra, dia tsy nataony Ezekia olany le izy fa nataony olan'Andriamanitra. Hoy izy manao hoe ity nge Andriamanitra tsy olako tsy olako za samy rery ty, fa olanao mihitsy ny fandreseneo raha mandresy aho, de tsy fandreseko ihany fa fandresenao koa. Zay ny dikan'ilay andiny manao hoe ianao ireny mba ho fantany, mba ho fantatry ahafantarany fanjakana rehetra ambonin'ny tany fa de ianao ary ianao rery ny Jehovan'Andriamanitra. Zany hoe raha miaino an'izao vavaka zao ianao de zao, tsy miaino an'izao vavaka zao ho aho, fa miaino an'izao vavaka zao koa ho an'ny voninahitrao. Ry havako, tsika manao hoe zava-dehibe ny atao hoe valim-bavaka. Ny fanalahidin'ny valim-bavaka dia ny fananatsika finoana sy faneritretena mitondra zay zavatsarotra eo anatrehan'Andriamanitra. Fa ny fanalahidin'ny valim-bavaka koa dia ny fandresetsika lahatra n'Andriamanitra. Sanotsika tsara Jakoba atao amoron'renirano Jakoba, Jaboka raha nitolona tamin'Andriamanitra, nandresy lahatra n'Andriamanitra. Ny vavaka ngery avako malala de tolona tao amin'Andriamanitra, fandresen-dahatra n'Andriamanitra. Marina fangambiteny ngamitsika manao hoe fangamo tsy fantatr'Andriamanitra zay mahasoa, fangamo tsy fantatr'Andriamanitra no momba, fangamo tsy fantatr'Andriamanitra no izy rehetra ilaiko zay maniry eny tokoa. Fa ilain'Andriamanitra itsika mivavaka. Jesosy nanafatra hoe mivavaha mandrakariva, mitoloma mivavaka. Ary niteneniny aza moa ao Marka manao hoe iny olana iray iny de zao tsy afaky indratsy vavaka arahana fifalikanina, zany hoe tolona mihitsy ilay vavaka. Avako malala mba efa nandalo zavatsarotra va ianao sanatria ka namelatra izany tao anatrehan'Andriamanitra, ary nitondry zany sy nandresy lahatra n'Andriamanitra manao hoe de rahanao io Andriamanitra fa tsy rahako samy rery. Olantsika mianaka io Andriamanitra fa tsy olako za samy rery. Olantsika mianakavy io Andriamanitra fa tsy olako za samy rery. Avako malala engany am'izao faran'ny herinandro zao atoky ny fitondran'Andriamanitra ianao, mitondra ny fiainatsika eo ampelatanan'Andriamanitra, fa ny fandresetsika de zao ny finoatsika, ny fanantenantsika. Rehefa ao anatsika ny finoana sy ny fanantenana de mandresy ny zavatsarotra lalovana am'ty fiainana fandalovan'ny itsika. Petsaka ny zavatsarotra sedrainy, ny tsy fahasalamana isa-tokantrano am'izao faraparan'ny herinandro zao, ny fahasarotam-piainana, ny olana any am-piasana, ny olana any tokantrano, zany rehetrany dia sankeriba tsy maintsy resena. Ary dia resy zany sankeriba zany rehefa miorina amin'ny finoanatsika. Toy ny tantara moa mofinaina motsy tongatrano fanjanona tao amin'ny 2020, ny toy ny tantara de zao menatry sankeriba, nody maina ary dia ripaka ireo miaramilan'ny sankeriba 5,20 sy 1 hetsy. Tsy nanao nanahina zanak'Israely fa ny anjelin'i Jehova nampiasain'Andriamanitra. Ry havako, zava-dehibe ara ny fananatsika fahatokinan'Andriamanitra am'izay mety ho ady sarotra lalovantsika, am'izay mety ho zava-manahirana sedraitsika, de mahatoky an'Andriamanitra fa Andriamanitra tia atsika, miaino vavakatsika, mamaly vavakatsika, ivavaksika. Tompo ampisaotranao zay noho ny teninao zay mampahery anay am'ty faran'ny herinandro ty. Betsaka tokoa ny endrika isehon'ny sankeriba eo amin'ny fiainanay, ny asa, ny olana any tokantrano, ny olana amin'ny am-piasana, ny olana amin'ny fiarahamonina, ny olana ara-pahasalamana, dia asehonao fa ilainay velarina eo anatrehanao zany. Tsy afenina fa ariary eo anatrehanao. De indro ary zay Tompo, mitondra ny enta-mavesatra eo amin'ny fiainanay, mitondra ny zavatsarotra eo amin'ny fiainanay. Ampandreseo zay Tompo, am'izay tebitebinay, am'izay olanay. Misaotra Tompo fa azo antoka ianao, tsara ianao. Dia indreto zay Tompo, misaotranao am'ty faran'ny herinandro ty, fa Andriamanitra tsara ianao, azo antoka. De amariny fa Andriamanitra mihaino vavaka, Andriamanitra mandreny sentiny fonay, Andriamanitra mamaly vavaka anay. De manjaka Jesosy Tomponay.
zao katoko ny krismasy zao de ataovy miona aminao zahay fa efa tonga nofo ianao iay ny vavaka anay, efa tonga nofo ianao anasitrana anay, efa tonga nofo ianao andrava izay rehetra mamatotra anay, de mitoera mitokantranonay tsirairay avy amin'ny asan'ny tananay tompo, mba ho velona ambany fifalianao sy ny fahasoavanao hatranyzany. Misaotra Jesosy noho ny famindramponao. Amen.